Andriamanitra ny anjely tsy nietsika Andriamanitra fa i Adama nietsika no nidin'Andriamanitra naka niendriky ny olona mihitsy amonjy ny olona dia nidikan'izay zavatra anankiray ny tena nahatongavan'i Jesosy hitady ny endriny very, amerina ny endriny very ho ao anatin'ny olona. Ny famonjena zany dia ny fanananao fahatsapana miaina ny fisinao eto an-tany anaka azy anana ny toe-panahiny ao anatinao ijoro ahitan'ny olona ny fisiny amin'ny alalan'ny fanekenao an'olo tena tsara amaly ny etaetany. Ianao voavonjy ny takin'Andriamanitra fa tsy ianao fenoana aloha amin'izay zavatra ilainao sy rinao eto an-tany. Zay mahatonga ny ratsy fanahy rehefa vesaranota dia zay mamaika ny nofo no arosony eo anatrean'Andriamanitra. Maneran'Andriamanitra izy rehefa mafy ny ataky. Vonjeo ovay fiainako ataovy manan-karena, ny miliardera, ny ho salama Mandao ny tsika eritreritra, ianao mahafantatra olona anankiray ohatra. Io olona io mpamon'olona fa ny zazakely violeny, io tsy mety miova mihitsy zany fa ohatray ny fiainany. Tenao ve mbola hivavaka mba ho anana tombonandro olo mba ho sombainy koa zanakao? Tanao, misy toetran'Andriamanitra ho anatintsika eo. Fa maninona raha tsika mba hamaly ny etahitan'Andriamanitra hoe misy zavatra tsy mety miova mihitsy ao anatinao ry hitan'Andriamanitra fa mitsotsorika ny lalakaleanao nefa terenao izy hitanao ao anaty fahotana. Mampitodika an'Andriamanitra dia ny fanomezantsika lanja ny zavatra efa nataony. Zay le fanehoam-pamantarana. Inona moa io fanehoam-pamantarana io? Io fanehoam-pamantarana io dia ny famalitsika ny antson'i Jesosy. Isika mpanota dia nanaiky bebaka handray ny fanamarinany. Izy ny fanamarinana ho antsika satria izy Jesosy rery namaly sy nanome fahafaham-po ny fitsaran'Andriamanitra. Zay rehetra teo alohany ka nirahana ho mpanompo dia olona tsy tanteraka daholo. Fa rehefa tonga teo amin'i Jesosy ny fitsaran'Andriamanitra, izy rery ny olombelona tanteraka marina sady mahafa-po ny fitsaran'Andriamanitra. Noho izany ny marina ihany no afaka hamonjy ny tsy marina. Zay no nahatonga azy ho lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fa maninona izy natsoina hoe fahamarinana? Izy mihitsy ny marina. Fa maninona izy natsoina hoe marina? Satria izy rery ny olombelona. Izy rery ny olombelona sady Andriamanitra moa mazava ho azy. Izy rery ny olombelona nanome fahafapo ny fitsaran'Andriamanitra ary izy rery lay marina hamonjy ny tsy marina. Ny tsy marina rehetra manantona azy dia mandray fanamarinana mahamaim-poana avy amin'ny famonjeny. Zay le no hamarinitsika tsy vokatry izay nataontsika fa noho izay nataon'i Jesosy ho antsika. Zay ny fahasoavana. Noho ny fahasoavany dia mialoko amin'ny fahasoavantsika satria mandraka androany ny antony nahatonga azy nijoro ho marina satria izy ny fahamarinana. Dia zao mba ahafahany zay rehetra manantona azy mandray famonjena mahamaim-poana sy fanamarinana mahamaim-poana amin'ny alalany. Fa zay tsy nahalala ota ny natao ota hamonjy atsika mba hahatonga atsika ho fahamarinan'Andriamanitra tsy avy amintsika fa ao aminy. Korintianina faharoa toko 5 izay ny 9:1-20 angamba. Tsika vetivety. Korintianina faharoa toko 5 ny 9:1-20. Ny anaran'i Jesosy hoe zay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho amintsika. Ka itsika ilay no hamarininy tamin'ny fibebahana fa izy ilay fahamarinana ho atsika. Tsy marety aika ho an'Andriamanitra. Ka reha hoe manamarina izy dia zao, sika mandray fahamarinana mahamaim-poana amin'ny alalany tamin'ny fibebahana. Satria miantra amintsika ary miasa ao amin'ny fiainantsika ny didim-pahamarinany manaisitra ny fahotantsika tamin'ny fibebahana. Miantra amintsika ny didim-pahamarinany izay nanamarinana azy ary azontsika isitrahana amin'ny fanesorana ny fahotantsika tsy eo amintsika amin'ny fibebahana marina. Ny hoe fahamarinana izy dia izy nanome fahafapo ny fitsaran'Andriamanitra. Misy zany ny fahamarinana tsy maintsy
tsy maintsy ny fanamasina rery manambaran'ilay izy amintsika. Misy fahamarinana tsy azonao mihitsiny avy amin'ny fikatsahanao, fa secret omeny fanamasina anao. Ary le secret omeny fanamasina anao tsy avy amin'izay fampianarana renao, fa avy amin'izay voarainao avy amin'ny fanamasina. Dia le izy tsy fahamarinana mampientanentana anao satria mamaly anao eo amin'ny nofo, fa fahamarinana mampijoro anao satria manondro an'i Kristy. Mahafantatrareo ve samy mpianatra izao ihany ry Petera sy indroa ambin'ny lahy, fa rehefa tany amin'ny Petera mivaliny hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Teo izy Jesosy sambatra ianao ry Petera, fa tsy ny nofo aman-drà, tsy zany no nampianatra anao, tsy Jesosy no nampianatra amin'ny Petera ahalala ny tenany, fa ny fanan'Andriamanitra. Sensible amin'ny feo amin'ny fanamasina, matsilo amin'ny feo amin'ny fanahy Petera. Teo izy Jesosy misy révélation tsy fantatrao momba anao, satria no nifanekenao isokatra ao amin'ny fanahy sy manako ampianarina, nanondro ny fahamarinana momba dia ho ambara aminao zany. Ianao ny Petera vato, ary ambony zany vato lampy zany no ahoriko ny fiangonako ary ny vavady ny fiainatsita, tsy aresy azy. Taitry Petera, samy eto ihany ko maninona ny mahazo an'izany, satria nanondro ny amin'i Jesosy Kristy. Tsy ao nampanao batisa indray lehibe noho ny olona rehetra natera-be vavy. Petera avy any amin'ny Simona mohaka malemy, lasa vato, taoriny révélation, manondro an'i Kristy. Tsy ao nampanao batisa lasa lehibe amin'ny natera-be vavy, satria nanondro an'i Kristy. Indro ny zanak'Andriamanitra izay mitondra fahotana zao tontolo zao. Raha ny hafa aloka Jauna nahita manatombo noho ny aloka ny fahitana amin'ny vantana, manondro an'i Kristy. Nitehiriziny Zakaria antitra ho mpisorona mandra-pahitany an'i Kristy, satria ny vavaka nataony tsy amin'ny filany fa ny ahitany an'Andriamanitra. Filipo niteny tamin'ny Natanaely, efa hitanay Kristy. Le nampanambara tamin'ny mpaminany, nahita ny Kristy Filipo. Dia zay nanana ny tombony mihoatra noho ny olona rehetra, niavaka Filipo mihoatra noho ny olona rehetra sy ny tantarany. Satria nalala ny Kristy izy. Noho izany raha misy olona terem-panahy ao anaty fiombonana, dia zao raha vao miombona sy mety tsara ny firaisanao amin'Andriamanitra, any fotsiny dia zao ovaliako amin'izay le fanontaniana, efa maninona tsika tsy mpivavaka manery an'Andriamanitra hampahorian'ny filany, satria tsika tsy ratsy fanahy fatra-pitady famantarana. Rehefa miala amin'ny faharatsy-panahy ny olona dia miaisotra zay etaeta mitady mirakla mon ami, mirakla ry mirakla. Ianao tsy natao hitady mirakla fa ianao natao hiaina amin'ny fomba mahagaga ao amin'ny Kristy. Razavaiko tsara, ny mpanota ny fatra-pitady famantarana. Jesosy ny teny an'io. Raha vao mety ny communion dia tsy manomboka foanan'Andriamanitra, tsy ho etaetanao no mitady famantarana sy fahagagana. Fa ao anaty communion mahazo antoka ianao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ary rehefa azonao antoka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, vavanao misokatra fotsiny tonga dia maneho famantarana. Zavaiko le izy. Jesosy teo amin'ny fasan'ny Lazarosy, niteny izy, naneo izy, vavaka ao anatina communion impeccable na fiombonana mety. Raha io misaotra anao fefa niainao ahy ianao. Tsy mitady ny sofon'Andriamanitra ao anaty vavaka, dia miantso ao anaty fahatsembohana be voaren'Andriamanitra. Hoe ao zany vao mifampitady izy ao anaty vavaka. Eto tsika hivavaka, fampitady tsika, himirakly indray androany. Io zavatra tsy maintsy mitsanga androany. Tsy zany, tsy ao anaty vavaka no mifampitady amin'ny sofon'Andriamanitra. Fa tonga sy tafiditra ao anaty vavaka amin'ny toe-po efa noenoin'Andriamanitra.
aloha ataontsika milamina tsara mihitsy aloha ty resaka ty a, mba ho kalamina tsara daholo ny ato anaty trano a. Amen. Amina toe-po tokony ananana hiatrihana ny zavatsarotra rehetra atrenao amin'ny fiainana. Amin'izay fotoan'izay tsy hoe le fanasitranana tadiavinao amin'ny zavatra hita maso fahatsapany ety ivelany, fa le fanasitranana miainga avy ao anatinao amin'ny fahatsaran'le communion ny aniovan'ny zavatra rehetra, satria azonao antoka fa sarobidy sy mihoatra no ny valim-bavaka no fahatsapanao amin'ny fisiny eo amin'ny fiainanao. Tsangano an-tanan'izay mandeha. Dia hozy izy Jesosy nampianariny le izy. Matonga amin'ny teny an'izany ozy izy zany tsy misokatra raha mivavaka fantatro fa mihaino ahy ianao. Fa noho ny reto izay mihaino ahy reto, mba ino ny fianao no naniraka ahy. Dia ny sekren'i Jesosy, qualité ohatran'ny inona kay le communion nananany na tonga azy manam-pahatokina be fa rehefa mijoro anoloan'ny fasan'ny Lazarosy izy tonga dia feno. Satria Jesosy tsy olo ny fotoam-bavaka fotsiny, fa manana fiainam-bavaka matanjaka izy. Fiainany mihitsy le vavaka, ohatrin'ny rivotra. Eritrereto hoe vory ny folona dia tapahany fivoriana fa lasa izy mandeha mitokana. Mametraka ny fiainam-pitokanany ho amboniny noho ny vahoaka izay manaraka azy. Mametraka ny lanjan'ny fisin'ny rainy ho ambony sy mihoatra lavitra ny etaetany eo amin'ny ray noho izay zavatra rehetra hanirahana azy. Raha tianao fantatra, no amaivan'ny Jesosy ny asa fanimpony noho ny fifandraisany amin'ny rainy. Aloha tonga dia tsoroko ohatr'izay mihitsiny. Fa indraindray tsika ohatra mitady mifakasitran'Andriamanitra eo amin'ny asa fa gainao toko fafito. Mandeha ho azy zany rehefa tsara ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Lasa tsy mahazo aina ianao raha tsy manompo tereny fosy fitiavana anatanteraka ny asa, satria tsy ho any amin'ny tanjona mba hisongadinanao fa mba mampianatra ianao nampiasaina. Fa any amin'ny tanjona mba hahafahan'ny hafa mahita an'Andriamanitra amin'ny alalanao, satria izay ny ilany ianao. Anondro azy fa tsy anondro ny tenanao. Ka ny problème tsy ilaina ny kipitsopitsopana-marinana anao ety ivelany amin'ny fanehoana azy raha tsy tanteraka amin'ny fiovampona ao anaty manaiky esany. Ampio Andriamanitra androany. Misy fanasitranana ilay fiangonana. Fanasitranana mamerina atsika ho amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, amaly ny etaetan'Andriamanitra. Halleluja. Ka tsy ampy ny hoe ampiasainy fotsiny sika. Tsy ampy ny hoe mahita ny voninahiny rehefa feno le fiombonana. Tsisy antoka izany mahatonga ny ao anatinao harary. Hoe ny ao anatinao no marary. Marary ny ainao satria mitady an'Andriamanitra ianao dia sendra tsy mivaliany. Tsisy an'izany. Fa ny ao anatinao efa manaiky mialohan'ny fotoana angatanao amin'Andriamanitra, mamela ny vesatry ny sitrapony ho ambony lavitra no izy hitadiavanao azy. Vesatry ny sitrapony, ianao mahalala Andriamanitra. Tsisy miafina aminao ny fiaina zahanao hatramin'ny voalohany. Ianao efa niaino ahy. Ny hoe niaino ahy, tsy mikoropaka akory Jesosy, tsy mikoropaka mihitsy izy. Lazara mivoa tao, tonga dia nitononony aloha hoe Lazarosy mivoa tao. Satria raha vao tsy précis le Lazarosy hoe mivoa, voaka daholo ny maty rehetra. Akoatra ny Lazarosy nefa nanaraka azy. Voaka daholo mety ny hatramin'ny dadabe ny Lazarosy sy ny karazany tany. Voaka tany daholo. Fa mila précis tsara ny zavatra tenen'ny vavany, satria miaino azy loatra Andriamanitra ray. Satria izy koa moa Andriamanitra tonga nofo mazava ho azy. Izy ny kopia amin'ny fahamarinana. Tsisy olombelona marina mihitsy teto ambony tany. Izay nahafa-pony fitsaran'Andriamanitra namoaka verdicta hoe amin'ny alalany, fahamarinana hoe amin'ny alalany no resantsika fanamarinana. Ao satria tsy noho izy fa noho fanahy fahamasinana nananganana azy. Ny dikan'izay tsy hoe satria zanaka izy ka mampalahelo an'Andriamanitra dia mba natsangany. Andriamanitra tsy Andriamanitra mpigate olona na zanany azy. Fa Andriamanitra matoa mamoaka fahamarinana anankiray misy dikany, feno fepetra amin'ny fahamasinana tao amin'i Jesosy. Tsy nanota mihitsy izy, tsisy petinota tao aminy. Noho izany, zay no mahamesi azy. Sarotra ny toerana io fa tsy atao hoe mesi fotsiny zany. Zany mahatonga antsika mila mitandrina tsara fa maro ny mesi sandoka. Zay tonga amin'ny anarany
efa nylazainy misy ilaza hoe atsy Kristy raha vao tsy mafeno fepetra amin'ny fahamasinana nefa ny olombelona nandova ota teo amin'ny nofo avy amin'ny Adama daholo. Noho izany oka tsisy olona anankiray ilaza naka vonatry Kristy tamin'ny fahamasinany. Fa nananganana azy dia voapirofo fa tamin'ny fanahy fahamasinana nananganan'Andriamanitra ray azy. Nidina ny fanahy satria feno fepetra. Dia le fanampinanarana hoe masina tsy nomena mbola tao amin'ny Eli ny fanahy. Dia tsy fanahy masina fiantsoana azy fa fanahin'ny Eli. Hatramin'ny Jaona mpanao batisa mbola fanahin'ny Eli ny namerenany ny maro ao amin'Andriamanitra. Fa taorian'ny Jaona vao tonga hoe masina ny fanampinanarana satria feno fepetra nananganana an'i Jesosy tamin'ny fahamasinany. Na tonga ny anaran'ny fanahy tao aminy hoe tsy fanahin'i Jesosy na fanahin'ny Kristy fotsiny fa fanahy masina. Niseho teo amin'ny olona ny fahataterahana sy ny fahafenony zato isan-jato na feno fepetra-pamonjena mahamasina ny olona anankiray atao hoe Jesosy. Dia ianao no hamasininy fa tsy manana fahamasinana manokana avy aminao. Zay mahatonga ny fahamasinanao tsy vokatry ny ezakao fa vokatry izay nataony ho anao. Nampidininy ao anatinao ny fahafenony fahatsarany mba hahafahanao miaina tsara tahaka azy. Ny tanjon'ny fanahy masina ne tsy hoe ianao ezaka mba tsy hanota hampifaly an'Andriamanitra, tsy zany ny tanjon'ny fanahy masina fa manova fahatsapana ao anaty ahatonga anao tsy tia hota ohatra an'Andriamanitra. Lasa tsy tianao le izy, marikoriko anao le izy rehefa feno ianao. Zany ny zavatra tokony hositrana ao anatin'ny sekolim-panasitranana. Satria tsy feno fepetra anovan'Andriamanitra anao araka ny sitrapony raha tsy manaiky ianao handray ny fanampiny. Sekoly tokantrano kely fotsiny vetivety 10 minitra ho an'ny ao an-trano. Mahatonga anao le hoe olona mahafa-po an'Andriamanitra. Inona moa ny vehivavy amin'ny teny fototra? Inona namoron'Andriamanitra amin'ny vehivavy amin'ny teny Hebreo? Ao le hoe nanaovako vady saza ho azy izy. Vady mpanampy. Mpanampy a? Zay ny dikany. Mpanampy ny dikany amin'ny teny fototra. Ny hoe sahaza. Mpanampy. Tsy tsara raha irery raha lehilahy fa anaovako vady mpanampy ho azy izy. Na hoe sahaza azy. Le sahaza io midika mpanampy. Rehefa tonga ny devoly naka fanahiny Eva dia nandika ny sitrapon'Andriamanitra Eva. Dia nomeny koa Adama andika mitovy aminy. Very mpanampy ane zany Adama satria tsy tsara intsony le mpanampy. Marina sa tsy marina? Dia matetika eo tokantrano ny mpivady samy maka seza daholo. Dia nataon'ilay mpivady maka seza izy mivady dia zao nataony hoe mahatonga tsy tianao loatra satria ianao tsy tena manaiky ahy. Dia izy ndray le vehivavy mahatonga tsy manaiky ianao satria ny fitiavanao aho ohatry ny tsy ampy. Dia ozy izy Andriamanitra esoriko tsao amin'ny olona ny fanampiana ary tsao amin'ny olona koa ny fitiavana satria efa potika ilay rafitra voalohany. Dia niraisin'Andriamanitra reo tao amin'ny olondreo ho anazy. Zay no natonga ny parakletos, mpanampy. Nalay ny fanahy masina ny rôlina ny Eva ary nalay ny fanahy masina koa ny rôlina ny Adama amin'ny fitiavana. Sekoly tokantrano vaovao be ty. Dia mba fantatrareo mahatonga anareo tsy mifankahazo ao an-trano. Tsisy longueur d'onde mitovy mihitsiny. Mbola rafitra voalohany tianareo hitondrana amin'ny fiainareo nefa dépassé ny événement nareo. Efa niala, efa tsy zay intsony ny zavatra mitranga amin'izao. Inona zavatra mitranga amin'izao? Ao amin'ny fanahy masina ny ivo ny fahafenon'ny toetra sy fahatsarana rehetra. Zay le vokatry ny fanahy. Ataovy amen. Dia rehefa tonga hamonjy ny tokantrano io Andriamanitra dia centre Jesosy. Satria tao amin'ny Kristy naka ny fanahy masina ny fitiavan'Andriamanitra nampidinao anatin'ny olona tamin'ny famonjena. Romanina 5:5. Ary tao amin'ny Kristy koa le fanampiana omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina ho ao anatsika tamin'ny fotoana namonjeny antsika. Dia amin'izao tsy mifampiandry fa tokony hanana an'ilay fitiavan'ny Kristy ao anatiny na vavy na lahy. Ary tokony hanana an'ilay fanekena ny Kristy satria izy nivo. Ny esorony tsy natao hoe ny lahy manaiky ny vavy tsony na ny vavy manaiky ny lahy tsony fa samy manaiky ny Kristy dia afaka samy mifanaiky mifankatia dia amin'izay fotoana izay tsy misy mifampiandriandro tsony hoe ianao ohatrany tsy manaiky ahy fa raha vao manaiky an'i Jesosy ianao tonga dia manaiky ny vadinao azy. Ary raha vao manaiky an'i Jesosy, raha vao tia an'i Jesosy ny lehilahy tonga dia tia ny vadiny ho azy. Ho tonga ny any moatsikako. Halleluja. Dia tsisy tsony fitaraina hoe Jesosy pasteur Rodolphe
Ny vadiko a marary. Ny vadiko tena tsy milamina mihitsy fa so sady mamono no midaroka ny tsy ahita-bola amin'ny mamilava sy ny sisa. Dia ilay vehivavy indray tena tsy mampiteo tia mihitsy izy. Dia ilay lehilahy, ianao indray vadiko vavana ny sady manana, izy foana ny te hitondra ny lakile ao an-trano. Kely sisany tsy niteneny zipoko indramina fa mipatalohanao entiko. Kely sisa dia lasa zao. Azanao fipetraka ilay izy. Dia tsy nitehiteny Andriamanitra hoe ny antony izany tsy mipetraka tsara ny ara-panahy. Fa raha vao ny lehilahy ny feno Jesosy, ao amin'i Jesosy, feno ny fanahy masina, dia feno vokatry ny fanao anatin'ilay lehilahy. Dia ohatrizay koa ilay vehivavy. Dia io ny fanahy tsy misy hoe lahy sy vavy. Fa rehefa maty ny lahy na ny vavy, samy manana ny fanahiny. Eo amin'ny nofo no ilana vavy sy lahy, mission ny mahanofo sy lahy sy vavy mba hisian'ny taranaka. Fa io mission io tsy tanteraka raha tsy feno Andriamanitra. Ekeo aloha ny ofenon'Andriamanitra ny fanahiny ao anatinao. Zany ny atao hoe Pentecoste, feno ny fanahy masina ianao. Rehefa nandalo ny fanahy masina tsy hoe gisa ritra no hanina, ny anan-drano no atao lasary a. Dia hoe vita amin'ny Pentecote, vita amin'ny Pentecote nanao fety. Non, mandalova amin'ny efitra ambony rihana no vananao. Fa rehefa feno fanahy masina ao anatinao ka ny rakofany, le olona feno tahotra teo lasa manam-pahasahiana itory. Le olona ratsy fanahy teo lasa mivadika tsara fanahy. Le olona kizitim-belona teo lasa olona malemy fanahy. Le olona milelalela tsy mahafantatra fa ny vavany io mitsôtsô-pona dia ohatran'ny faly ery izy mampirefitra olona. Ohatran'ny hoe tsy hita izy raha tsy izy no miterona général ohatra izany io, miova dolo io rehefa tena feno ny fanahy masina. Ny olona any mijery anao dia honenanao fa ny olona mandalo ianao sarety taraiky ihany e. Fa ny hafa efa novan'Andriamanitra Porsche satria ny ao anatin'ilay motera mihitsy nefa Saint-Esprit no mitondra azy. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Halleloja. Jereny fotsiny ianao amin'ny milelalela ary tsy tokony hakasika ny ao anatinao fahatezerany hafa fa tonga dia raha voafeno fanahy masina ianao dia honena fa mahatonga mbola tezitra sy tratra ny fanahy fitonana amin'ny zavatra manodidina. Mbola tsy tena ampy koa ny fatra ny fanahy mitondra an'ilay izy fa mbola ny nofy ihany no mivesatra an'ilay izy dia lasa misy fifamalena. Izay no mahatsara ny parakletosy. Ny fanahy masina rehefa feno ka manampy ianao izy dia manova attitude izy. Ny ao anatinao no vainy toe-po. Toe-po no vainy. Na misy zavatra manafitoana azy, tsy tafitoana zany ianao. Mamaly ny etaetan'Andriamanitra. Olona mamaly ny etaetan'Andriamanitra ara-potoana. Lasa mijery ohatr'izao ianao ndray opportunité indray ty hanefenana fa matoa mbola reko, mbola tsy maty eo amin'ny tena tsara. Mbola tsy tanteraka mihitsy ny fitarihany a. Dia tadidio le lesitsika tamin'ny zoma. Sady manao résumé kely tsika. Resantsika tamin'ny zoma sy sabotsy. Ina resantsika tamin'ny zoma sy sabotsy? Efatra nisehon'ny fanahy masina ny fiainantsika. Voalohany ao anatintsika izy. Ny fanovananao avy any anaty mivoaka eny ivelany. Fa tsy avy eny ivelany ampidirina ao anaty. Ao a. Faharoa indray eo anivontsika izy. Zany hoe zao izy eto anivontsika efa tsy hoe aty amin'ny Pasteur Rodolphe. Tsisy olona zany eto hoe fenofeno ny fanahy kokoa noho ny sasany. Fa ny mena fahafahana fotsiny afaka izara aminareo teny fiainana fa eo anivontsika izy ny dikan'izay tsy maka position na parti aty amiko. Tsy maka parti na maka anahy manokana izy hoe avy aty anahy manokana izy. Fa eo afovoany, raha misy rona telo dia eo afovoany a. Dia raha ianao rery zany dia eo anoloanao izy. Ao. Fa ny dikany hoe afovoany, tehiteny izy za tsy manavakavaka, za tsy miangatra. Fa raha 100% any amin'ny rakota dia 100% koa any amin'ny rabe. Dia zay le maneho ny fitiavany dia maneho ny position izy eo afovoany. Ny fanahy masina indray, eo an-tampon-dohantsika mandrakotra antsika izy. Zany hoe ianao mihitsy ny fenony hery. Dia zao raha afaka ameno ny hery ianao izy dia afaka ameno eo akaikinao koa. Satria 120 tao amin'ny efitra ambony rihana tsy hoe nisy nitambatra tamin'ny anankiray dia samy naka-teny daholo. Tsy sosotra mizarazara zany, tsisy fana mizarazara fa zay omen'ny anankiray dia ataony amin'ny anankiray satria ao amin'ny Jesosy ny fahafenona fa tsisy olona anankiray mihoatra noho Jesosy ka nomena mihoatra noho ny hafa tao. Noho izany zay manao hoe superman fa manana manokana elao. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Eo an-tampon-doha. Faharoa fa efatra farany. Ianao ao aminy. Lasa izy indray ny tempolinao. Hay.
Le voalohany ianao ny tempolony, fa le faefatra izy ny tempolinao. Dia rehefa izy ny tempolinao dia tarihany ianao, dia zay no vao confirmer fa zanak'Andriamanitra. Satria dikany hoe tarihany, izy no mitondra, izy no manapaka. Le faefatra farany maneho ny fahafenoniny atao hoe famonjena sy mampahazo aina an'Andriamanitra, iantsony ianao hoe zanany. Zay tarihany fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Ka le zanak'Andriamanitra mora tenenina hoe za zanany, zanaterany, fa tsy bety mambe ohatrany fotsiny izy hoe tena za zanany, zanaterany, ka ninina zany efa anateraka ny tompo zany ka zanany ka ianao koa aza be tena fa za zanany rotolo fa tena ianao koa tena miteniteny foana ohatrany hoe tsisy dika fotsiny zany na miteny Jesosy anaty amin'ny azo fitsiny fa za zanany raha zanany ianao, raha zanany fa tsy tena mbola zanany. Ny tena zanany fanamasina amin'izay ny tempoly ianao ao aminy. Ao anaty fotoana tokony hitabatabana hozy izy ny fanamasina mangina. Teo anatin'iny misy fioreko zany ny teny hoe oka zay iaino an'izy ianao. Le vao nateraka indray, zay ngamba le zanak'Andriamanitra foana ianao rehefa nateraka indray, na mbola niodina azy dia tiako fantatrao fa tena zanany ianao, fa ny anehoany fa zanany ianao dia manaiky ho tarihany ianao. So dia mieritreritra indray mantsy ny tena hoe hay zany rehefa nandrain'i Jesosy zany dia mbola tsy zanak'Andriamanitra. Zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanany. Zanany ianao, jereo masona akaiky anao, zanany ianao rehefa nandray azy. Zanany ianao rehefa nanaiky mandalo sy nizotra, rehefa nanaiky mibatisa ny fibebahana. Ataovy ny atao hoe fibebahana hoe ataovy zay ny atao hoe fibebahana. Fanoloranao ny tsy mety rehetra eo amin'ny hazo fijaliana. Ny ota ataovatra tsara ny tanany, fahazaran-dratsy, fahavetavetahana, fiainam-pahalitona, fiainam-paharatsiana aterinao amin'i Jesosy. Dia Jesosy indray hoe nanamarina anao, tsy mpanotatsony ianao, zanak'Andriamanitra ianao. Ataovatra zao ny tanan'izay mandre farany satria no amarininy ianao. Mafy an'Andriamanitra. Dia zao tsisy fanameloana ao amin'i Jesosy. Aloha tena petrako tsara mihitsiny. Tsisy fanameloana satria izay ny fahasoavana. Izy nanatateraka an'le famonjena ifandraisanao amin'ny fanamarinany. Tsisy fanameloana. Fa ny tsy fisian'le fanameloana tsy midika hoe anoty ianao. Satria eo amin'izay ny oaran'ny fahaliton'ny olombelona nampiotra ny alehibe ny fahasoavana amerenana ny olona ao aminy. Fazadino fa ny alehibean'ny fahamoram-panan'Andriamanitra. Zay le grâce. Dia tsy hatonganao anao zay tianao, fa mitonanao hibebaka aminy. Dia io raha vao tsy ampy ny fatra amin'ny fibebahanao satria zanak'Andriamanitra ianao nefa miaina amin'ny fanaony jentilisa, dia renao sy tsapanao le vita tsy misy Andriamanitra ao anatinao. Satria ao ny fanamasina fa ory izy aza manao zay mampalahelo ny fanan'Andriamanitra, zay nanasiana tombo-kasehanao amin'ny andro fanavotana. Satria iny amin'ny andro fanavotana mihitsiny, amin'ilay fanavotana farany koa, raha vao ataonao tena hoe takina be ao anatin'ny fiainam-paratsiana tsy mety miova foana amin'ny fanamasina. Ohatra izy ao anatinao dia hoentinao mijangajanga, hoentinao mangalatra, hoentinao mampiresaka, hoentinao mandainga, hoentinao misoloky, hoentinao manao ny tsy fanao, hoentinao miaina ao anatin'ny fahalitona. Araka ilay lazaiko hoe hoentinao miaina mitosikily baba. Dia izy ao fa tsy mahazo aina izy. Dia izy zany ory foana. Dia eritrereto hoe nisento ny fanamasina, tomany ny fanamasina satria niazo anao sy hamonjy anao no mahatonga nandefasany ray azy, miandry anao hatramin'ny tafarany any anony trompetra n'Andriamanitra sy ny feona arkanjely ampakarina anao. Dia lasa misofriry izy miaritra ao anatinao. Rovina izy voitsika. Andao hiaina
arak'izay afa-po an'Andriamanitra. Misy resy lahatra amin'izany ve? Iaina zay afa-po an'Andriamanitra. Efa nataon'Andriamanitra ny rehetra nampiananao. Zany hoe pastera tena tsy maty eo ty mihitsy le vadoka eo amin'ny nofo zany. Fa zao na tsy maty eo ty aza ny tany masonao azy eo amin'ny nofo, dia raha vao anatinao ny fitiavan'Andriamanitra, dia le maso-pitiavana mahatonga fonao onena, tsy voasarika le zavatra tsy mety ataony, fa ndohalika eo anatren'Andriamanitra mba hiovany. Zany mahatonga ny tompo tsy maiky ny anova antsika mandana ovay ny tapitany eto vohatra ihany, fenao aloha. Dia ndana mianatra amin'i Jesosy, mampomeny Jesosy anie ny zanaka tsy mahazo manao inona fa tsy hitany ataony rainy. Dia za zao mpangalana tahaka tanteraka an' Jesosy mihitsy hoe ahoana moa no nataony raiko tamin'izao. Fa ny nataony manam-potoana ivavahana sy ombonana amin'ny rainy kokoa izy. Mihoatra no fandehanana manao asan'Andriamanitra. Dia aza gaga ianao. Raha ohatra ka tsy ataon'Andriamanitra mitarazoka any amin'izay tokony hampisasatra azy any amin'ny asa izy. Satria maika koa ny ray mba eo aminy. Hitanareo amin'izay mamaky an'Andriamanitra ianao fa tsy ianao ampiasaina. Tsy ianao vesaranota mitady famantarana ohatran'ny jentilisa sy ny ratsy ny lazain'Andriamanitra. Fenao olona tsara fiombonana ampiasain'Andriamanitra sy fenony mba ho faneho-pamantarana avy aminy. Ianao ny safidy. Dia nivavaky ny olona hotron'Andriamanitra fisaorana mibetsaka fa tsy fitarainana. Ohatran'i Jesosy jereo tsara. Misaotra anao fihafanehanao ianao. Lazara mivoata dia vita. Zay ataon'i Jesosy rehetra eo ny eo daholo. Mandendra izy rehefa avy eo tonga dia tsy eo malemy rehetra teny an-dalana natsangany daholo. Fa mihaino tsara an'Andriamanitra izy dia fatany hoe aria tonga dia mety. Tsy maty rehetra koa ny velominy, fa Lazara aloha zany dia voata ao. Ohatrany koa zany Andriamanitra, ny olona tsy ampy fanahy zany le misetrasetra amin'ny abokonany reny. Mieritreritra hoe raha satria tsy voamboatra ny ao anatiny, tia nofongarina daholo maty satria zany no ny sekoly nofonoana, afaka manao maty sika efa ndingana mahatonga ny tsy ho fananganana maty na fanaovana mirakla aloha. Non. Tsy zany hitako nataon'ny ray. Andriamanitra rehetra manao amin'izany rehefa neny ny feon'ny trompetra sy ny fianaraka anjely zay tokony hovaina dia avoakany eo daholo. Tsika mpanompo ny famoronantsika raha mbola tsy vita raha tsy miseho ny amin'ny raha manilanitra isika. Tsika ne mbola eny andalam-pamoronana tsara ny finition rehefa miseho Jesosy. Donc ianao zany tsy mbola feno le fepetra nahafanao azy raha tsy amin'ny fotoana isehony tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Le hoe andaontsika mboatra olona tahaka antsika atany amin'ny Adama mbola tsy vita le izy. Dia rehefa niody ny Adama dia niditra ny devoly. Dia lasa tsy feno le fepetra fa mandraka androany eny andalam-pamoronana tsika. Tsy feno ny fepetra-pamoronana raha tsy fovanany tafony tsy fahalovanytsika. Iny Jesosy iny le olona tena Andriamanitra sady le olona le karazan'olona nataon'Andriamanitra vaovao ho tafin'ny olombelona rehetra. Zay natonga n'Andriamanitra nidina naka ny endriky ny olona. Ho mpamonjy antsika aloha. Noho izany aza miseho dia ny ety aloha ny mena mpampanehoana mazanaka azy nitovy amin'Andriamanitra. Andriamanitra izy tsisy mihitsy ny tahaka azy. Tsika tsy namonjy zany fa tsika vonjena daholo. Ninona titra hoentitsika manetretena eo an-tongotra Andriamanitra fa tsy ianao io fa mifanamasina ao anatinao. Tsy mahareteka ho an'ity. Dia aza sorena fa tsy eo manivaivanao akory ny olona raha sendra misy fotoana tafantsy ny anaranao. Za zao misy olona mahitana raha tony tsy tafantsy hoe paster izy. Ahoana hoa tena faly satria na ohatra fantatry hoe ampitiavana le izy fa tsy hoe ambany akory a. Tsy manao misy zavatra renao hoe tena ampitiavana ka na tsy ampitiavana koa ary asehoany voany zay le vokatry ny fanahy. Dia tsy sorena ianao zany tsy tokony amin'ny position'ny olona mbola mahatsapa hoe rehefa tsongona dia maharary satria ty taony ty le maty amin'ny nofotsika fa velona ao amin'ny fanahy. Sady tsy mora sorenany tsy miady ho an'ny tena, tsy mijery tombony ho anao, manaiky ho esoina, manaiky ho latsaina, tsika eo ampanenjehana, tsika rehefa enjehana, halleloia. Fa tsy eo ampanenjehana koa. Merci. Sy dimy aloha. Merci.
tonga dia nitokaka tsara mihitsy raha zoky atao aloha eto. Alleluia. Tsika eny tena ohatr' izany miaina finaritra ianao miaraka ohatra milalao baolina dia tsy hita mihitsy hoe paster ve milalao baolina io fa anao siritra eny fa zay kosa aloha tsy mifampitakila zany mihitsy. Rehefa iny ny paster dia nendray tratra koa raha zalahy avelan'ny zalahy faty le baolina dia mody mitsoraka riny sasany nefa baolina tokony ho azy. Azonareo ve ny tiako tenenina lasa ohatr' izany ny filalaovam-baolina sisy any ambony terrain. Mahafinaritra dia zao eny am-pilalaovam-baolina eny tsisy toroteny eny vavaka kely ny ataony voalohany dia lasa milalao fa misy ankizy be dia be tonga milalao miaraka aminay fa betsaka amin'ny ankizy nanao baolina ohatr' izany zao io caméraman io tany baolina na tongavany io prince ny anarany tsy marina zany prince ay tsy baolina ke moa ny andohanse fa bainina baolina ay bainina baolina dia misy tonga ho azy misy Isaia zany ao ka Isaia ka iny anarany ditako izy natsoan'Andriamanitra hoe andana milalao baolina fa elany profeta fa tsy fantatra lasa dia napanaovam-baolina zay miaraka dia tsisy mahasamihafa tena hoe olona miaina ianao fa tsy manota dia nendray tiako defiena koa le fomba fiteny hoe tsy dia milamina loatra fomba fiteny zany fa ianao hoe pastera tsy tokony hiteny an'izany non tsy manota raha miteny an'izany madio be ny foko azonareo fetraka le izy tsisy fanambarina ny anaty miaina tsotra fotsiny joli be ny fiainana miaraka amin'i Jesosy kolona ianao miaraka amin'Andriamanitra fa ianao tsy mijangajanga ianao tsy mangala badin'olona ianao tsy nisolokolona ray tao am-piangonana tsisy nykotikotianao ny vehivavy rehefa nitsika firy ny vehivavy belle amintsika amiko fa mbola tsy nandatsaka vava mihitsy hoe matiako ndry atsangany ato ny tanany zay nanaovako an'izany non ianao afaka tsara fanahy sympathie tena hoe olona tsotra tena tsotra mizara fitiavana amin'ny rehetra afaka manao câlin fa câlin na délivrance io halleluja fa tsy hoe io ianao dia mahita io dia bababo dady ohatrany tsy normany any anaty koa ny nahitandry afaka velotsika mba midinika kely ao anatin'ny tontolony tsy ambaratelo atao fitiavan'Andriamanitra raha misy mpitarika na mpanompon'Andriamanitra manao an'izany mbola tsy nateraka indray ianao mbola na mahay mitory-teny be na nanangana maty zato ndana mibebaka maka ohatra tsara eo amin'ny ten'Andriamanitra aloha ny filazantsara iverina amin'ny tena mahafilazantsara azy aloha ny filazantsara iverina mahafilazantsara azy efa manoka be dia be ny filazantsara diso ny fiainan'le olona hoe nentina mambavaka e fa tsy ny fiainan'ny olona nao lainao sy lalovinao atsara tatsika eo mifahafaham-pony Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana eo amin'ny toerana misy ianao afofainy amin'ny lanitra ny tananao misoran'Andriamanitra ny fonao manontolo dia akasitraka anao zay raiko amin'ny anaran'i Jesosy tianome voninahitra anao zay misaotra ny amin'ny fitondranao misaotra ny amin'ny famindraponao misaotra ny amin'ny kasika ao androany misaotra fa ny tsiray avy zay tonga eto dia arovanao fenonao hery fenonao voninahitra misaotra fa ny fahatsaranao manovana tsiray avy ho karazan'olona mifanaraka amin'ny sitraponao tsy misy fiadiny zany voaforona melezana anay ka ho ambinina avy amin'ny devoly toretoetra mitady andavo no mampanompon'Andriamanitra anay tia naisotra ny fahamarinana tsy ho amin'ny fiainanay fa tia tonga anay ho karazan'olona miainao anaty fahalotona miafina ao ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra aoka Andriamanitra tsy tranga mandrakizay zany ao anatin'ny tirak'ity sy mba tsy mangaiky ao anatin'ny tirak'ity mandrakizay ampijoroa zay ho karazan'olona matahotra anao tsy manana péché hoe fahotana miafina ny ambadika any fa olo authentique tsara mijoro ao amin'ny sitraponao matahotra an'Andriamanitra vavak'izay Andriamanitra aoka ny fananao ameno anay mba hanamasina anay ny fahamasinanao tsy hiverenanay tamin'izay faratsiananenanay teo aloha tsy midika akory zany hoe olona tanteraka izay Andriamanitra fianao rery ny tompo mifahatanterahana fa renay sy tsapanay fianao mitaky anay aoko tanteraka ianareo hoeto izay fanamasina mba hiaina tsisy tsiny ny sitraponao tsy miazakazaka foana ozy izy ny teninao na misasatra foana fa olona miaina amin'ny fahatahorana anao manao ny sitraponao ary mandeha araka ny teninao raha misy eto mavesatra izy satria mbola nety lavo na ninjera napotraka
vavaka Jesosy takizay nafahanao anay mba nafahanao azoko. Okandrano iasa mahery ampitoetra ao anatiny fa tsy ka sitramy fananao ny ainan'ny mpino sy ny kristianina zany fiaina zany. Tsy hoe mafy aminay zany fa tsy tianao zany satria masina ianao ao anatinay. Aoka azo aina ianao fanahy masina. Aoka ny tombo kase tsy napetraka ao aminay Andriamanitra dia ny fananao azo aina mpijoro anay araka ny sitraponao. Mahita andrany Jesosy amin'ny koriana anaisitra ny ho tamiafina rehetra androany. Sitrana amin'izany ho tamiafina zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olona ny manotana ao amin'ny tenany manokana azy masturbation. Ny olona manota manokana traindray misy tenenao amin'ny alina mijery ao anaty telefonina anao. Tsy masaka anao tsy hijery zava-poana reny filifilma X sy pornografia reny. Tsy akasitran'Andriamanitra ianao miainan'izany. Nanomezana an'io mahasoa tsy hijery an'izany na hijery zava-poana fa anao ny sitrapon'Andriamanitra. Hitan'Andriamanitra daholo zany. Mila sitranina amin'izany ianao. Fa tsy hoe eto hoe sitrano masoko ahiratra. Nefa raha vao mahiratra rehefa avy eo mijery zava-poana. Nga tsy tadidinareo fa fahagagana amin'ny maso mahiratra mihitsy no ajambena. Fa raha masonao mahatonga anao any amin'ny elo izy dia potserotsy Jesosy. Tsy izy manao azo jamba fa ianao nasainy mampapotsitra azy. Tapahon tananao raha mandray zavatra tsy tokony ho raisinao na mandeha amin'ny lalana tsy tokony ho alehany. Fa tsara anao mibory tanina miditry ny lanitra. Toy izay manantanina fa very any amin'ny elo. Inona izay karazan-javatra mila fanasitranao amin'ny ara-panahinao. Asandrato ny vavakao. Teneno Andriamanitra. Sano Andriamanitra ho androany amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanamasina. Sokafo ny vavanao. Teneno Andriamanitra. Andriamanitra ho androany amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona mety toetra. Zavatra tsaraky ny sitraponao. Mbola tsy mahafeno ny fepetra manao Andriamanitra. Mahazato isan-jato anao toko ravany zany amin'ny anaran'i Jesosy. Manaova atao délivrance amin'ny anaran'i Jesosy. Antsoiny anaran'i Jesosy. Roaig amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy maso manakely avy any Nazareta. Tsy anakely tsy anapahefana. Ny anara maheno Jesosy Kristy avy any Nazareta. Misaotra Jesosy. Sitrana ianao ny fahazaran-dratsy. Aoka ny fanahy masina hitoetra ao anatinao dia anomenao fahatsapana marikoriko falitona. Aoka ny devoly tsy hanapaka tsony hisarika ny sainao any amin'ny lalana tsy tokony ho alehanao fa ampijoranao amin'ny sitrapon'Andriamanitra manomboka androany. Aoka tsisy hitovizany amin'ny lasanao tsony no avinao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Devoly fetsy kitiany foana ny lasanao Jesosy. Io tsy zanaky ny mpandrafitra ny lasany. Lasanao foana. Fandroany aza manaiky ho fatorany lasanao. Raha tena mibebaka ianao androany maraina, ohatry ny tsy nisy le tamin'ny maraina aza alohan'ny akanesanao teto. Noho izany hovainy ao anatinao dia aza manao izay mampalahelo ny fanamasina tsony. Raha tratra farany eny ianao tsy vitanao zany. Mandraisa fanapahakevitra fisafidy io tsy afaka hiditra anatin'io fanamasina. Mandraisa fanapahakevitra. Halleluja. Manohana ny safidinao ny fanamasina fa tsy manapaka ny safidinao zany. Zay ny lalàna fa avy amin'Andriamanitra ny fanahy tsy possédeny ny olona ampiasain'Andriamanitra azy. Ny devoly mahatonga anao tsy atsiaro tena fa Andriamanitra mena anao tsara ny safidy ary tsy mikitika an'izany izy. Ataony matsapa tena tsara ianao eo amin'ny fotoana ampiasana ianao. Raiso ny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Fanasitranana ny fonao izay maratra. Fanasitranana ny sainao mieritreritra maloto. Tsy haiko fandroany tena tenenin'Andriamanitra. Misy zavatra be dia be ara-panahy miazona mahatonga ny olona tsy tena tafahombona tsara amin'Andriamanitra. Io fieritreretanao io. Mieritreritra izay tianao eritreretina. Eritreretinao ratsy daholo ny manodidina anao fa ianao reriny tsara angambany. Ny fitsarana avy ao anatin'ny toe-po tsy mendrika hijerevanao ny hafa tsy amaso-pitiavana hitonanao mibavaka azy. Fa ohatran'ny zaranao zany ary izy mivaralila satria mety tsy mafimafinaritra noho ny zavatra ataony. Teny amiko eto Andriamanitra. Tandremo. Tandremo fa tsy fankahitanao amiko zany. Eritrereto fa Jesosy marina. Nefa mandrakandroany tsy tonga tsara. Nefa raha misy ny manana ny fahefa-pitsarana dia izay marina. Ary tsisy marina tokany eto ambony tany afa-tsy le ray izay nanaiky ho fahamarinana ary lalana sy fiainana antsika. Jesosy no anarany. Tonga izy tsy hanameloko. Onena izy mahita mpanota. Fa tsy hoe tezitra be satria tsy zaka ny fahamasinany tsony. Efa maty amin'ny hazo fijaliana dia teny nentikizitiny izy ny teny hoe tony koa tsy mba azo anarana mihitsy. Tsy
tsy nanao an'izany Jesosy, tsy nanao an'izany Jesosy na niaritra ho anao azy, fa latsaka ny ranomasiny honenanao. Ny alalàna fa ao anatinao ny fanan'Andriamanitra, tsy sorena amin'ny zavatra tsy mety ataon'ny hafa ianao, fa honena amin'ny zavatra tsy mety nataony ianao mba hanangana azy. Zany ny discernement faran'izay tsotra apetraka Andriamanitra nanao fahatsapana ny fiasan'ny fanahany ao anatinao. Sitrany ianao fieritreretana maloto, sitrany ianao amin'ny fotimy tsara, sitrany ianao amin'ny fihevitra diso rehetra amin'izay tianao heverina ny hafa manodidina anao. Raiso ny fanasitranana anao amin'ny anaran'i Jesosy, raiso ny fanasitranana anao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ako sitrana amin'izany ianao, sitrana koa androany amin'ny rofo rehetra. Raiso ny fanasitranana anao manomboka androany, io gripa hoe mahery io tsy maherinao ny rahan'i Jesosy zany io. Sitrana amin'ny gripa, sitrana amin'ny havozanana, sitrana amin'ny fivotosana, sitrana amin'ny cancer, sitrana amin'ireny karazana reti-taolana maro samihafa ireny, satria mbola ilain'Andriamanitra ianao andeha hazakazaka. Sitrana amin'ny rofonao rehetra dia oka ny devoly tsy naketsana pahefana eo amin'ny fiainanao. Mianara mivavaka manokatra ny vavanao, vavady misaoran'Andriamanitra ny fonao manontolo. Misaotra anao zay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Makasitraka anao zay Andriamanitra, misaotra amin'izao fotoana izao ny mikasika ao ny amin'ny fanovanao, ny amin'ny fiasan'ny ranao sarobidy eo amin'ny fiainanay. Miamboninahitra mandrakizay ny anaranao, mangatany fahafenony ao anatinao, mangatany fahafenony ao anatinao. Fenoy amin'izay fanahy-masina, fenoy amin'izay ho vatana hatrany fanahy, feno anao hoeto ny etaetaka eo anatrehany ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Oka ny afinao andoro zay zavatra tsaraka ny sitraponao rehetra atao anatiko. Apreto afanahy masina, apreto afanahy masina, ireto ho amin'ny fahatsaranao mandrakizay, ho amin'ny filazantsaranao, ijoro araka ny teninao, ho mpanompo mahatoky eny amin'ny tontolo izay misy irao ho vavolombelonao, ho vonina hitrao ny fisiko fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao ray. Sotra Tompo fa tanteraka izany ho voninahitra ny ray zanaka ry fanahy masina. Amen. Samy mitiatanana mafy eo an'Andriamanitra. Mahazo toerana anao fanaritsika ho an'ny Tompo. Amen. Zao manomboka izao mianatra ianao mivavaka ny an-trano, tsy mikombom-bava. Alleloia. Avoay ao anatin'ny fo dia mitenena amin'Andriamanitra. Ataovy ny tanàn'izay mandeha miresy amin'Andriamanitra. Fa isaky ny zoma na sabotsy sika dia angataka amin'ny fahafenon'ny fanahy masina foana. Satria rehefa feno fanahy masina ka ilaina ianao zany vita batisa amin'ny fanahy masina. Ao amin'ny asan'ny apôstôly rehefa avy mibebaka ny olona dia nametrany Paoly tanana hono dia miteny tsy fantatra ry zareo. Dikan'izay ianao indraindray azonao ny sainao, amaninona ry amin'ny tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra mihitsy. Ny antony satria tsy eken'ny sainao aloha le izy voalohany. Eritreretinao hoe sekta mpanao an'izany. Eny mety sekta niaraka tamin'itry Paoly aloha zay. Azakivy ianao hoe miteny an'izay ahako. Fa ny fiangonana voalohany dia niaina an'izany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly vakio abe-dehibe no miteny amin'ny teny tsy fantatra rehefa feno ny fanahy masina. Amen. Dia aza atao sakana zany, ma rehefa tsy miteny amin'ny teny tsy fantatra koa zany dia tsy feno ny fanahy masina. Feno ny fanahy masina no miteny amin'ny teny tsy fantatra azy. Satria ny fahafenon'ny fanahy masina manovany ao anatinao aloha vao miseho eny ivelany. Fa ilainao miteny amin'ny teny tsy fantatra satria misy zavatra tsy vitanao ao anatin'ny limitinao. Ilanao ny fanampian'Andriamanitra. Zay fioaran'izay nidiran'ny fanampiana ao anaty vavaka tsy etononona andrenesan'Andriamanitra azy mba hisy hamaliny anao. Satria tonatonana fotsiny eo amin'ny droit du Père Jesosy. Raha ohatra ka tsy hoentin'ny fanahy masina ny etaetanao eo kavanany ray, satria eo izy no mitoetra mba ahafahany mitondra an'ilay izy eo anatren'Andriamanitra. Eto ianao solovavany, izy ihany solovavanao. Fa ankoatran'ilay vavanao misokatra ho solovavany dia ny fanahy masina no solovavanao mitondra ny vavakao eo anatrehany ray mitondra an'ilay izy ho tatitra. Alleloia. Ny amin'izay tahita tsy vitanao mamoaka azy, teneny tsara ny fanahy masina. Avereny tsara ny fanahy masina hoe dia avereny miaina amin'ny fahafenony isika. Tsanganareo amin'ny toerana misy ianao. Raisotsodrano zay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka midra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao ny fahasoavan'Andriamanitra ny maty izao anareo. Amen. Veloma tompoko. Azadino fotoanantsika rapitso.
sekoly tokantrano sy fanambinan-tsoa ara-panahy oentiny mama Viviane Ravony Arivelo. Ary aza diny ihany koa ny fotoanatsika